Raha ny vahiny no kendrena hanjifa ireo asa tanana vita amin'ny hodi-boay dia mifanohitra amin'izay ny misy satria ny malagasy no liana amin'ity tontolo iray ity zany dia ny zavatra vita amin'ny hodi-boay. Ireo mpiangaly zany anefa dia efa manana ny fahazoan-dalana manokana ahafahana mitrandraka izany satria dia raha tsahivina efa nisy ny lalàna nipetraka fandrarana ny fanaovana azy ity raha tsy misy ny fahazoan-dalana. Nanomboka ny taona 2024 dia voarara ny fanjakana malagasy ny fampiasana sy ny fivarotana ny hodi-boay saingy mila fahazoan-dalana izany ho an'ireo mpanao asa tanana. Fandrarana nivoaka tamin'ny didim-panjakana 2024 tsipika 120 izay miaro ny voay eto amin'ny ranon'ny Madagasikara. Araka izany dia sasatra ny akora fototra ampiasaina na amin'ny hodi-boay ary mila fahazoan-dalana ny famarotana sy ny fanondranana izany. Ny tsena aloha ohatran'ny toetrandro tena maimaina aloha tsy fantako ny hafa fa ny ala tena tsampako hoe tena sahirakirana mihitsy hatramin'izay zao. Raha mampanao asa tanana zany efa tamin'ny taona 20 any efa nanao. Ha kosa événement de eo fitondrana tena taloha tena mandeha embouteillage teto aminay teto. Taty aoriana tena zara efa atao hoe asa le izy dia miandry arak'izay mba anjara sisa dia vao tena anao tsy maintsy miezaka mikarokaroka ohatra zao zay hoe tena mpanao vato ny tena asako dia tsy maintsy mamoromorona manao kely volafotsy manao bracelet mba ahafahana mivatra azy fa raha tena vato dia tena eo tokoa ny raisiny ary tena mpividy mahafa-po anay zany tena malagasy tena le gasy mihitsy tia asa tanana mahafinaritra anay fa raha vazaha zao ny eto 50% la valeur ny tenenina. Akoatra ny olana amin'ny akora fototra dia tsy misy ihany koa ny tsena ho an'ireo mpanao asa tanana. Raha ny zavatra vita amin'ny hodi-boay manokana dia ny malagasy no tena mpanjifa izany. Noho izay tsy fisian'ny tsena tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia lasa manao karazana asa tanana maro ireo mpanao asa tanana malagasy raha toa ka ny fototra tamin'ny asa tanana iray fotsiny teo aloha.